Io mamelany helo ny fatsifantiny izay tao. Raha io tsy hita. Ary novelarina ny boky ary maty no tsaraina araka ny asany ary nyfafafesina sy ny fenatsita namoaka ny maty tao aminy ary samy no tsaraina araka ny asany avy ny olona ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana tena tsy hita ny fariafo Fa kosa izy taminy tsy anareo no alala ny andro na ny taona izay efa notendren'ny ray tamin'ny fahefany any fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanemasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema teran-Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany ary efa nilazany Jesosy dia nakanina izy raha mbola nijery izy eo ary misy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo misy roa lahy ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galileana nahoana no mijanona ento mijery lanitra ianareo iny Jesosy izay nampiakarina nala taminareo any an-danitra iny
dia mbola ho avy tahaka ny ahitanareo ahy. Manitra ray izay any an-danitra ty mba niova tamiko mihitsy ianao hatramin'izay. Maniry mafy ny fanatsitava aminao sotranao Andriamanitra satria nandritry ny androm-piainako rehetra dia tapako fa tsara tamiko ianao. Ankehitriny dia efa tena antitra tokoa ary efa tena osa dia osa ny vatako nomenao fiainana feno aho. Maniry miody any aminao amin'izay aho Andriamanitra terany eo anao ry Jesosy ianao Andriamanitra. Ny foko tena tia mihitsy ny vavahady lehibe makany an-danitra dia ireo ny tondely maro be sady tsara tarehibe daholo ary torasatanora indray ohatray mariny ary lamosiko koa oay tsy marary tsonikoa ny lamosiko dia raina ny tompo nahazo vatana vaovao tena arak'izay nolazay ny baiboly tokoa. Ary io ilay anjely mitana ny boky ny fiainana ory anjely fantatro fa ao anatin'ny boky io ny anarako tena fantatro fotsiny fa voasoratra ao ny anarako fony mbola zaza dia efa nanompo an'i Jesosy Kristy tena mahafinaritra be mihitsy izy izany mba heverikely ange fa ahita an'i Jesosy sy ireo namako marobe aho zao misy vidiny mihitsy ny nanompoko an'i Jesosy hatramin'izay fa jerekely eo ange ny anarako ny anjely ahita an'i Jesosy aho zao. Derany eo anao Jesosy voninahitra eo anao tiako ianao Jesosy Fetipikandroany tena ohatry nanitsizina bezana mihitsy tao tahaka bandy be kosa ke tao ary isaky ilay bandy nanao mangamanginy ny resaka fivavahana iny foana ay ve iny izany olona izay nyzany bainina mpivavaka be izany hoe avy amin'ny devolo ny rongony ary dia mifokana io tonga dia any amin'ny afo be sikozy bobaka ke izany aiza koa nisy dia lazainy koa hoe misy an'izany boky tsaitsay izany dia izay tsy ao ny anarana tsy tafiditra any an-danitra Ksa zao ohatra ny efa ny an-danitrako. Dia meko azy ny avatra hoe ny anarako ny efa any amin'ny bokin'ny kôferan'ny tanàna e. Manaikitra be zany lohako izany tena simba ny filinina le ty e. Kaizary sipa ohatra ny petrabe ny nareo roa zany e. Ohatra ny reniny bando le kaozinareo roa teo e. Fa iza koa tony ary ahoana ny tena pasinao? Davino anarako e. Rongon'ny lalaoko. Fa zao e, tsy lainareo zany kozikobaka be momba an'izany Jesosy zany, tsy alehan'izany. Efa nahita an'izany Jesosy zany anganareo? Ary ndry, fa nahita azy ve? Tsy mbola aloha e. Ay ve, zao e, zavatra teny ilainareo de ty sachet fotsifotsy kely ty. Ye,
aza maika ary sipa iny galo zay e hoe zao a ty zavatra ty ny teny ilainareo ty raha vao mikasika an'ity nareo roa vady daholo ny problème tsy misy tsony olana lafatra ny fiainany koze ty ho an'ny fahasambarana ay zany maneditsidina mihitsy ianao mahazo an'ity lay kosa zany a zao e ao fahatoroko anareo fampiasa azy kely fotsiny alainareo am'ty a na troanareo na tsindronareo amin'ny sandry na foanareo zao tena tapaka e mahaina mihitsy sy mba omenany moa androany le sipa mba andramana fa eny e tsy olana davy eny tsara fanahy neoko anareo fotsiny loha ty am'izao voalohany zao ea iny ary tsy alovolo iny a ohatran'izany foana any amin'ny voalohany e merci ratavy a zao e mbola misy zavatra hafatako anareo roa koa ty fosoratako ato amin'ny boky ny fiainako ny anaranareo roa vavy izy ny anaran'iry seria vero 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 ary aiza ny vovony tony amboy tsy lazainy sire manjako londry ity e sote tsy maintsy mandalindalo ety ihany ny bandy amin'ny manaraka e ngavany ary iza kosa ny anaran-driry zanakanjely nini tiako be zany anaran-dry zany de aiza ny vovondry rehefa mahita ny vero ianao dia mahita koa e sire ato amin'ny boky ny fiaina daholo zany zao ny anaranareo roa manomboka zao a aza matahotra tsony nareo ty ny tena boky ny fiainana zao a rehefa teo sambatsambatry nareo a de atsovy davy tsara fanahy tongeto a tsy maintsy tongeto a miaraka am'izay karazana ronono rehetra tianareo zay a am'izay tsy mba mihitsy zao tsikitsikin-dry zao bakozy oay tena tara alealoha ny bandy pa e misy tre mba miandroko mantsy any amin'ny tanàna any mila nytony entanytontaka anareo ihany e kisaka oay aty irary tsika davy a azadino a ny famonjena omeko de ao anatin'le sase fotsifotsy a bogosy kely izy a ony hitako sady poinsa tsara izy a kay andriamanitro mahakipesa ny lohako zany aloha mihitsy aloha hipetraka ka tairo andramana am'izay ty e tena mbola tiany mihitsy aloha zao ka nary ty miakamy eto amin'ny tanàna mandray daholo tsisy maninona tsy koa io a ratsy anao ka de jerevandry fotsiny ve za anao an'ity ratsy anao ka le ndrikoatrany tsy tena akamo sure tsy anao andry zany a sipa mitsataka tsy aloha zay hiale sady akama savindry aty endriko tsy alehany andrasa aloha e aoaky fa anao ay e ka tairo ary fa zao a tena sure fa tsy manino ty a ndriko atsy koboko foana neta bofone mamely ty taloha e tsy manino io a kay teo loatra fa tsy maintsy atao an'izany io a fa tsy mety fa ndry ty ve maninona e ai tena mahafinaritra bekisa tena tsara kosa le otrindrindreo ka tena oranetiatatra kay divinyza malefa teleny rasoky marabeky Izavatra impena tonga zao nini maninona koa ndry manino ndry oa ary manina koa za zany
lanja be koa reto anjely reto zany a. Tsy hitandriva hoe ohatrany marina ny tenin'le bantary amin'ny fetitary momba an'le boky ny fiainana. Tsaiko fa ohatrany viana tampoka atao tsaiko ilay zavatra lazainy dadanay talohany nampitesana. Dada ty venao mangina ho a mangina apatahoatranaka mangina ho a mangina mapatahoatranaka antanio ile anjely antanio ka hoe anka lazao izy mifananitsika iny ory anjely a tsy fananina ingy reny antanio fotsiny nanao an'iny azafady re tireo reny anaranay tokony misy ngeny anaranay ohatry mandeha zay nanao an'iny azafady rehefa tsy hanao tsony zay anjely azafady ponare marina anakanay ove anjely a You but these fights, Kabuli! I'm gonna know! Famdeco! Jag Sadeken! Foot! Yala! Smila dunia! Mafanarak tiga. Sebentar lapa! Napan bangga no. Mata jauh. Sebentar lapa! Zaku rai langa! Smila dunia! Hey! Ortala! Alewi! Alewi guys! Smila dunia! Ayo! Yeto Pandang! Pamita ka! Genau! Nareu! District Hall nareu! Hanap nareu! Recara nyafon dan tahu mendengarnya, armada nare, alita fas nare tanam zodiac itu jauh. Dan begini narun tak teman untuk nare, kerja, untuk pasal yang sendiri dalam hari pengawalan. Sudah. Aza matahotra fa tsy ampiretiko ty fahazarana fotsiny a iza moa ny anaranao azafady ohatra ny efa hitako ianao Fred Ramil. Fred tsy avy any ambabary ianao sady zany Ien tompoko. ka hoana ny tsy afantaranao a belaka tany kony ahy George Ratsimo. Zay indrindra. Ela zany aizenao zao. Za ve hitanao ty filoalefitra ao amin'ny orinasa lehibe anankiray azy zao ary azo antoka fa lasa filohatsoatsy dia hovana ndraiky ty karatra ty ary ianao mbola mitazona le tena kely iny ihany Mbola iny ihany ka. ary tsy mivoatra miteny anareo zany arono a mba tazatazanao ihany ve reo ray aman-drenitra Hitako foana zareo efa makany am-piangonana ka vaingana mantsianina no tena ho an'i Jesosy dia miara mideran'ny tompo any zay mahafinaritra. raha ny amin'izany ndray dia mahazatra azy zany efa nitazena tamin'izany foana hatramin'iza mbola kely everiko fa tsy dia ilaina loatra ntsony miditra lalina amin'izany
za nefa lazaiko aminao George a fa tsy mbola nahita fiadanana oatra ny tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy ny nataiza fiadanana natsaiko anao no tena fiadanana rehefa manana fotoana iny ianao ahafahana misotro whisky amin'ny toerana mahafinaritra sady lafo vidy tonga dia faratampo kirakira vola be manilika kely fa tsy atao fantatra madame mila faiza mitantana koa aloha zany tsy hoe manao ratsy akory a malala-tanana be a karakara tsara ny ankonaka aho ary tapaka miangona mihitsy isakalady George raha tsy diso ako nge dia mbaimboly milaza hoe raha sady tsy mangatsika ianao tsy mafana dia alohan'ny vavako alohan'ny vavako zay le mahavoa anareo zay andalatsoratra masina anankiray ny raisinareo dia ino no ritiny eo dia ampitahorina amin'io daholo ny vahoaka mifoaza amin'izay refray dia efa andro moderny zao aza tery-saina ohatran'io hitanao ny Andriamanitra koa lehibe dehibe samy manany azy ny olona ary endretreny dia samy mahavonjy avokoa na isik'olombelona azany hoe Andriamanitra ihany koa ianao mo maino zako tsy ady hevitra aminao amin'izany sady ianao raha ty efa mombra talohako tao koa ianatiny indrindra nareo mba hiverina eny amin'ny toeranareo tsy olana zany zavatra efa mahazatra ihany zany efa mandeha fiaramanidina tahaka izao anao dia matetika misy zany ary mizongozona be nge izy zany hoe zay ngary aby aza matahotra an'izany mentery vola fotsy anjely wow arena be ty George ya fa iny oatra fantatrao ve lanitra ty aty an-danitsika tody anytsika tiako mihitsy raha mba mahita reny kristianina tery-sainy reny zao lanitra soa ihany afa nanofotra ny fiainako an'i Jesosy talohan'ny tsanganja zavatra zao wow George avy avy ya direo fa inona kaiky any boky tazon'le anjely io amba boky méthodiste koa ngamba lay filazako teo fa tena mbola tafiditra an-danitsika mino aho fa io lay boky ny fiainana zay anoratana ny anaran'izay rehetra nanompo an'i Jesosy Kristy ka zany efa nanotra ny fiainako an'i Jesosy ao anatin'io boky io zany ny anarako George ny anaranao koa ve mba ao mazava ho azy ao ny anarako antanio iny ianao ratremy George ratremy koa mety mpiangona anahy ratremy anao anarako George filoha-lefitra amin'ny orinasa zany nanao bendriza tamin'ny nanaovana tilika amin'ny mpiangonana Dami tin tuan. Rianjela tsy fantatro loatra mihitsy zao zavatra mitrango zao fa zao ihany ny zavatra azoko antoka efa nanolotra ny fiainako an'i Jesosy aho efa nanokatra ny foko anazy aho efa nandray anazy ho tompo sy mpamonjy ho fiainako aho fantatro fa ao ny anarako fantatro tsara mihitsy fa ao ny anarako jerivo ange aleloha dia raina ny tompo ao ny anarako ao ny anarako jerivo fa ao dia raina ny tompo Jesosy
Midy varavarana? Ie, ny zolo tsy midiko. Zolo io. Idio ny varavarana. Malala, inona loakandroany? Andre, kiako eo. Tena diniko marina nanaingina loka. Kropatrupaka be ihany koa tamin'ny maraininy ka tena diniko mihitsy. Azafaty reo rakizy. Wow, eny e, tsy maninona izany e. Rakizy a, aizary tsika nandeha sakafo e? Colbert. Colbert. Shalimar. Colbert. Shalimar. Colbert. Shalimar. Colbert. Okzay. Colbert. Colbert. Shalimar. Colbert. Okzay wa. Ampy zay ny adihevitra e. Andao any amin'ny taoniny sika. Marina. Fa ono ary malala. Ahoana ny fahitanao ilay fivorian'androany iny? Tena tiako be mihitsy le izy e. Fa fantako mihitsy hoe tena nanatrika teo andriamanitra. Fa saingy ohatran'ny tena nampatsiaro an'ny Federakilo aho le izy e. Malala, tsatovako sokato an-tsaiko mihitsy ny accident nampatsy an'ny Federakilo. Dia matoko mantsy a. Azafady rehefa sampitsolo. Okzay. Zako mindra mahasara. Ohatrany efa foa, tokony avy miasa. Tonga ohatrany dia tsotsono izy. Zaho koa mba malahelo, eritreritra azy. Rehefa avy miasa iny azy misangisangy foana izay niany. Malahelo azy. Rakizy a? Tiry tokoa nareo ny tamin'ity kolelady any? Tena be be mihitsy. Tena zato ngambo reny zato. Nitsora zara tamin'ny niaraka tamiko nankeny amin'ny alitara iny. Faly be mihitsy nandray an'i Jesosy tato amin'ny poko. Krisy, tena faly be mihitsy aho nahita nanandroso teny amin'ny alitara androany. Mila fahasahina be neny manao an'ireny. Tena faly be mihitsy dada Krisy. Mama, jerako hoe zao faly amiko. Mino fa faly izy ka teo. Neny koa nke faly be aminao. Ay, an'i Jesosy daholo zany. Wow, tena tsara lisy lela basket nataon'ny laomaly iny a. Raha mahatafiditra panye 10 androany a, meko 10,000. Ka ahoana? Raikitra? Way, efaka ady fotsiny aho dia matafiditra an'izany panie 10 izany. Mahery aloha e lahy. Fa ahoana aloha mba fahitany lany ilay tany am-piangonana andro. Tena tiako aloha izy e. Saika androso tena aloha tena izy dia andray an'i Jesosy. Fa dada tsy mety manolo tena ho an'i Jesosy mihitsy dia sa koa. Elahy koa lesy. Ka mamany lahy nefa maka-piangonana foana e. Lady maraina, lady alina, larobia alina, tsy efa ho ampetsika mianakavy lesy ny fivavahana toy. Ie, zelo koa nefa ho an'ny vivavy sy ny be antitra azy. Eny e, dia izay loatra mambara amin'izay fa raha lany andro mivavaka tsy nakany am-piangonana fotsiny fa tsy niasa tsy nao ninina dia tsy nanana fiaratsika tsy nanana tranontsika izay tsisy nininona mihitsy e. Ay, le kilalao izany tazoko raha tsy niasa. Zay mihitsy azo latsara ny tikom-bary. Tsy ny fivavahana mihitsy le tiany manova ny zavatra eto an-tany a. Ny fampitany lany reto tanany lahy tiany manova zavatra. Aoko fantatra elo zany fa tsy zany fivavahana zany. Miasa le tiany mahalehilahy, tsy tsara zany. Maro zany. Tiako mihitsy raha ohatrany dahady fiara rehefa Ely. Tena tsara be mihitsy. Waa! Zareo le anjely tsara tare be da be. Mama, dada, avi, anya. Way, tombo! Zay? Lany tsy marina. Way, malala, ina lany tanandrasantsika tsy zay. Wow, dia raina ny tombo. Jereo rakizy, mafiarty izany a. Jereo nareo nge rakizy? Tena io mihitsy le anjely mitana amin'ny boky ny fiainana. Tena io le boky ny fiainana. Ao anatin'iny misy ny anaran'ny olona rehetra izay hitany an-danitra. Halleluja. Dia rainy ianao Andriamanitra. Halleluja. Dada, ao anatin'ny boky io izao ny anarako. Krisy zana. Tadidinao le an'ikeo maraina iny. Raha vao nanatona teo amin'ny alitara ianao ka nanomboka ny vavaka tao am-ponao. Taminao ny nandray an'i Jesosy Kristy tamin'iny dia voasoratra ao amin'ny boky io ny anaranao. Misaotra dada.
Tena fady ahy zany. Mama, andao ihanontaniana. Anontania sombinaiko a. Dia Anjela, mba jereo kely hoe anaranay azafady misy toerana efatra voatokana ho anay ao. Mama, ty dada, ty Christian, ty dada. Jesus! Uai! Isso você? Ceder! Misana, coe! Izanaku! Misaotra Jesosy io. Dada, ahoana lesy fa aitsika izany. tsy haiko tsara fa tika mba le toerana misy anjely be dia be ty lela izay mamala ity mihitsy ny lanitra e masy aho very aho Ahoana hoe dada? reveriko fa niarena be any ilaina mba asambana ty aiko fivavahana samy mamala tena masa Tika tsy nanolo tena ho an'i Jesosy. Dada efa nyteny hoe ampitsika rehetra ny fivavahany mamy. Arino ny boky ambony ry. Boky inona ho aho io dada? Aza mitomany, boky inona ho aho io? Dada! Mamalany teny hoe misy boky zay tsy maintsy voasoratra ny anarana. Io, tena io misy ilay boky ny fiainana e. Tika lesy mba nanolo tena ho an'i Jesosy. Anontania hoe le anjely raha ao ny anarantsika? Oi Anjela! Mitsoka mba ny anarako. Mba ny antisanako ity mba jereo fa tokolo ao e. Tena tokolo ao e. Tokolo ao. Mba ataovy ao moa ny anaranay. Mba jereo e. Azafady. Mba ataovy ao e. Mandrafo aminay e. Azafady. Mifony e. Mifony e. Tia! Murna! Anayu! Anale zakele kiwalu! Anayu adeki zakele walaina! Okalu adeki walaina! Sia! Fui! Msorta dada! Jazz man, kilha, kenara kamaman. As para minha filha com you dada you. A vilorieta na minha filha. Não rainham Tena reraka be mihitsy azy zany. Beda be loatra koa moa le asantsika androany teo mihitsy. Za koa kia, engany mba tsotara le bus fa za mbola makeo any am-piangonana. Fa impiry mihitsy ary ndre ity makany am-piangonana. Raha vao manam-potoana dia makany. Fantatra moa, ho avy tsy hoelany Jesosy saka ireo izay tsisy nanompo azy. Ary ianao ry zanona, mba efa nieritreritry ny anasan'i Jesosy Kristy eo am-ponao ve ianao? Okaloka. Sady mba ahoana koa izy ny namako. Sady zao koa e, hitandrimo le bandy vaovao ampiasana antsika iny. Ie. Gosy a. Tsara aloha izy e. Sady amin'izay mijerijery be ahery izy. Aleoko aloha kia manao lavia fa tsy mbola hivavaka ihany ve any erina any e. Mahakamo akoho nge de reny olona hitako mandeha misaradalana eny balina rehefa sabotsy alina reny ihany no hitako mody mitondra baiboly rehefa lahady maraina. Sady zareo tsy mba miresaka an'izany Jesosy zany mihitsy. Tena tsy hitako mihitsy aloha izay mampiavaka anazy aminay e. Misotro izay dia misotro izy, miteny ratsy izay dia miteny ratsy koa izy. Fe tsara vela tsy izany amiko. Izao anery zany.
izay rehetra milaza ny tena no kristianina akory dia tena kristianina marina. Ary indray andro any a dia fanatrika amin'Andriamanitra ianao sy Andriamanitra rehetra mba dia no ihany zany fa sao dia efa matokony hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ianao. Azoko sarany tindry lazaina. Ako fantatro fa tindry ihany matondry miteny an'izany amiko. Azoko sarany tindry lazaina. Eny e. Sady hitandry mbola tanora loatra kia, mbola be da be koa ny fiainana tiako atao. Hoe, tandry! Way, faiza ary tsika izany? Faiza koa ary way, mahafinaritra! Jerika reto antsena! Fantatro misy atika tena lanitra ty, dia rain'Andriamanitra tena ty an-danitra tsika, misaotra Jesosy io. Tsy mbola voninao aty an-danitra zany aka. Ary ino ke ilay boky tazon'io anjely io? Io ilay boky ny fiainana. Ao ny ahitana ny anaran'ny olona rehetra izay nanolotra ny fony ho an'i Jesosy. Dia ahoana? Ange mbola tsy nandrain'i Jesosy? Zanona, fa nanina ry anao tsy nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy? Tara loatra izao anam-potoana akia. Nefa ry anjely io, fantatro ao anatin'io boky io ny anarako. Nanompo ny tompo aho. Fantatro fa voasoratra ao ny anarako. Mba ajereo kely ny azafady. Oh, dia rain'Andriamanitra. Hiaraka mandrakizay amin'ny Jesosy azao. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Misaotra Jesosy eo. Jesosy eo. Jesosy eo. Dia raina Jesosy eo. Jesosy eo. Misaotra Jesosy eo. Jesosy eo. Vondra! Vila rereto atia. Jesosy! Manompanao amin'izay a? Minonao amin'izay a zao? Mamindrafo re! Jesosy! Zareo zany sisany mety zao. Iza re afaka mampiahy? Inona re nataoko hoe? Fananina koa re izay andreny fiasara velatsy ireny. Andely io. Mba ao anatin'ny boky io ve zao ny anarako? Zangy tsy dia nanota be. Sady olona mazoto miasa. Ny ankamaroany namako koa hoe kristianina daholo e. Tokony ho ao mihitsy izay anarako izay ry anjely io. Mba jereo ao e. Anako zero Vopita kono, vopita. Basta arita tarano de bulan. Vopita kani zero tadi. Io voglio. Dico qua, bimbo Lava tua lì! Che comandai! Per vendas! I'm like it! Tena
be misy ane izy iny iomezan'ny olona zao hatram'izay nandozany vadiko azay tena faparaka izy amin'ny raharaha tena tiako be mihitsy ane izy iny tena nataoko daholo zay rehetra azoko natao fa teny ahy tsisy miraharaha e tsy misy olona tia alako le vehivavy nangalatra azy iny ireo mpivan'olo-bodorindrina amiko ireo miteny hoe malahelo aho fangaro eo afaka manampy ahy tsy misy olona afaka manampy ahy tsinitsinina tena tsinitsinina am'izao tontolo zao ty teo faty aka teo faty fotsiny aho dia leo vitany fa horiko faty fotsiny aho alaiky tsy basi amony tena sa dia momarina any aza ny tenen'le janona namako iny hoe tsy misy fiainana ankoatra ny fahafatesany efa ara-pasana ny fiainana averin''ireo mpifanolo-bodorindrina amiko ireo foana io resaka momba ny jesosy io jesosy tianao jesosy fa taizany e jesosy naminandahoany ike taizanao jesosy daholo zany lazay ireny mpampianatra sy mpanabe reny iziny aniny fiainako manontolo e andrasany e nafantatra ny mamanay laza rehetra ny momba ny aty an-danitra nozy a fa niveriko hoe tantara tsy angany fotsiny reny teo mpisotrodokany ahy tamin'ny andahoany vato dia tsy teo velona tiny ahy rehefa misotro ianao a vera ray dia te hisotro vera ray indray tamin'ny andao a nanaraka ny vehivavy anankiray iny vadiko a tena lasa dala inona ty nofraty jesosy o fona jesosy o fona e bebe anay nafantatra e sady mivavaka ho ahy izy mivavaka ho ahy izy ka tsy maintsy misy dikany kosa zany e ory anjely o tsy nafantatra ao amin'ny bokyny fiainana ve ny anarako e tsy maintsy tedavonao le izy ka tedavo mihitsy le izy ka azafady ane mba tedavao ane le izy azafady ane tsy de hoany amia tsy hoany amia Ikun mangun tena.
Zany tena tiako indrindra. Mihevitra manko fa rehefa mandry tokoa le matory ao am-patana dia miadana. Adala tiako mihitsy zany. Tsy misy mihitsy adala fao an-tsain'ny olona ihany. Tia indray le asa vaovao. Anahirana ihany izy tia androany a? Eno aly sady mazamazany ty manaraka ty. Eno aly efa mila nderaka mihitsy. Tokony zalany mibraoany mihitsy nge midina ty miasa. Efa lera fisakafoanana izy zao fahisitsika ny sakafony. Ndao toety ndao rangafa tsy olana. Efa tara loatra zany sakafo zany ka ohatrany tsy azo tomana tsony angamba. Sao kibo zao ve dia tsy azo tomana. Kibo inona? Ozy mivadiko hoe navato asa angamba lany. Mba vombosary hoe sady indrety mahitsy. So ihany aloha fa namany ianao e. Zay aloha e. Efa miresaka madamaka ihany. Tena mahafinaritra izy iny. Hatramin'izay nirahana izay dia mahita zavatra atao foana izy. Ary tsy ampozina. Ohatry ny androany zao dia jereo any mavesabesatra mihitsy. Hitanao tsara ngena ato anatin'ity e? Ao tokoa izy irena. Inona ary hitanao eo e? Tsy madama angamba nanao antika. Tsy nary. Fa inona marina le izy tery bota? Ena fa simba dia masiso e. Ay, azoko amin'izay. Ahoana? Dia vokandray madama. Ay ve? Kitoko zany zao? Ray, roa, valo. Ay, Zahay mihitsy angamba no anjarako e. Valo be izao. Ay reza raha bota fa indany zany. Ary alao aloha jeninany reny ato e. Eo tokoa e. Inona ary natao matao. Tena mitsakafo omaly ty. Fa inona tao? Le amitsakafo maly ariva indray ty e. Tsy ahinana an'ity tsony aho ka. Eny ariko. Manana fotoana betsaka resahana indray zany tsika. Fa ony tokoa ary bota. Tadidinao ve le resaka ny fanaovantsika andrem-pandeha le hoe kristiana fanoloran-tena an'Jesosy. Efa nieritreritra niny mihitsy fa atao zavatra tsotra kely fa tao tamin'ny resa-jazako. Hitanao tadidy tsara ao am-baiboly ao hoe raha manantona an'Andriamanitra tahaka ny zaza ianao dia ho tafiditra fanjakana. Ao amin'Andriamanitra anie no misy ny tena fiainany. Fa maninona tokoa moa raha izao anao bota no manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompon'ny fiainanao e. Inona? Eo mason'ireo mpiasa be dehibe ireo ve? Fenao ve adaly? Bota, lazaiko anao fa tamin'ny fotoana naneteko an'i Jesosy mbola maro lavitra noho ireo aza nanatrika tamin'izay. Tsy laza kosa e. Tadidiko tsara. Zaho mihitsy ny tena tena tamin'izay fotoana izay. Fa tadidinao tsara tamintsika ilay miaraka ireny rehefa mirava avy miasa dia lasa mandeha misotro toaka, mandeha mamonjy baolina miaraka amin'ny namany e. Dia rehefa farany herinandro tsika hitanao le mitady fialana foana, mitady amoroporona foana hoe lasa mandeha mijery baolina, manao domy, ramy, mampiady akoho. Bota, tamin'izany aho manahitanao hoe manambady, manana fifandraisana be aman'olona. Fa izaho kosa tonga ao an-trano
matsiaro mandre lasa ny saiko matsiaro andreny mialatra ary manenjika ny eritreritro ary dia nanontany tena mihitsy aho hoe inona marina ny tena fiainana, manambady ve sa mananjanaka, dia lasa nandeha nitady vady. Tsoroko aminao mihitsy ry bota fa tena resy lahatra fa hoe Andriamanitra no nanome azy ahako vady sady mahafinaritra, tsara tarehy, be fitiavana, tsara fanahy, mivavaka. Izy no nitarika ho any am-piangonana. Ianao ve? Tena zany mihitsy. Efa fantatra ve zany talohan'ny rahanareo? Teoriana kelika fangady saika vao mafy raha tsy nahita azy. Tena niova tokoa aloha ianao. Tena mahagaga aloha. Tsy nijanona mivavaka ho ahy mihitsy ny vady. Makany am-piangonana foana mantsy zay. Isan-kerinandro aho dia misy antso atao ery aloha. Farany aho daba-kevitra ihany nakeny. Fa matetika mantsy ny vadiko a miteny amiko hoe maninona moa ianao raha mba makeny. Za kosa aloha dia tsy sanakeny sady sadaika hatramin'izany no matahotra teo koa moa ny ampoko. Fa ndray mandeha zay a nisy toriteny tonga tao dia isaky miteny izy a dia ohatrany hoe za foana ny voateny aty amiko foana ny afatra no mentefa. Teo dia tsapako fa Andriamanitra dia tena tia ka nomeny Jesosy Kristy ho faty eo amin'ny azo-fijaliana mba hisolo ahy. Hitanao bota, Jesosy dia tsy mba nanoty na dia notahaka anao azy izy sy izaho koa sady mpandrafitra koa izy. Nefa na dia zany azy dia maty noho ny fahotako sy ny fahotany olon-drehetra teo Kalvari izy. Fa ny tena lafatra indrindra dia ny fanomezana fiainana mandrakizay. Tsy maty fotsiny Jesosy fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy. Ary izany ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, manomana toerana ho antsika any an-danitra izy. Ary efa natao ny antso ho an'izay te-hanolo tena dia teo vao tsapako fa nalasa ny ho ahy ny ran'i Jesosy Kristy. Miveriko mantsy fa mila mahay baiboly be vao afaka manolo tena. Hay ny any nangatan'Andriamanitra tamiko dia nifinoko sy nifanekeko an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy. Nataoko tokoa izany dia niova tanteraka amin'ny fiainako nanomboka teo. Tadidiko tsika taloha ireny miaraka amin'ny zalahy isaky ny hariva isan-kalina isaky ny faran'ny herinandro lasa foana rehefa tonga anatinay maraina dia trodroka be ohatran'ireny akoho voam-barika ireny. Dia amin'izao zay rehefa miditra ny latsinainy maraina mahitanao mavitribitrika ery sady fentsiky ny tarehanao. Ilay Jesosy resahanao io ve no natonga izany rehetrarehetra izany? Izany mihitsy bota mitondra fifaliana sy fiajanana ho ahy izy. Sao diso fandray ianao izao no tiako lazaina. Tsy hoe akory tsy misy olana fa maivana kokoa miaraka amin'ny Jesosy. Tsy fantatra aloha Petera, za ve dia mety voavonjy koa? Bota, raha afaka monjy azy dia afaka monjy anao koa. Asa aloha. Bota, ary maninona moa raha mandray Jesosy Kristy ianao izao hoe? Ahoana moa nahafahan'ny olona tahaka izao hanolo tena ho an'i Jesosy? Na izara tsy mahay mivavaka akoriko. Tena tsotra ny izany bota e. Mivavaka fotsiny tahaka ny nataoko ihany. Za koa ane tsy nahay fanampiany zareo e. Bota, afaka mitarika anao koa fa atavy amin'ny fonao a. Bota, tena tia hanampy anao. Tena vonina hanampy ahy ianao? Zany ho aho. Tena ohatrany tena vonina Petera. Ndao ary vavaka. Ndao ary. Tompo malalo. Tompo malalo. Fantatro fa mpanota aho. Fantatro fa mpanota aho. Ary fantatro fa tia ahy ianao. Ary fantatro fa tia ahy ianao. Efa nirahinao Jesosy ho faty ho ahy. Efa nirahinao Jesosy ho faty ho ahy. Tompo mamelà ny fahotako. Tompo mamelà ny fahotako. Ampio aho hiala amin'ny fahotako. Ampio aho hiala amin'ny fahotako. Jesosy, tsy ataoko tompony fiainako fotsiny ianao. Jesosy, tsy ataoko tompony fiainako fotsiny ianao. Fa raisiko mpamonjy ahy koa. Fa raisiko mpamonjy ahy koa. Midira ao amin'ny fiainako ianao. Midira ao amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ah.
tena tsara ny bota. Tena mba hafa iny mba tsy ary sambatra zany, tena mbola tsy niaina zavatra ohatr'izany mihitsy hatramin'ny atsiarovako tena tena tsara zany tonga tedantsika alleluia alleluia deraina ny tompo soran'andriamanitra alleluia alleluia bota foazy alisy aho foazy aizenao e alleluia deraina ny tompo nandrodana trano mihitsy ny vavaka nataonao a alleluia teran'andriamanitra way alleluia alleluia petera faisika zany aty an-danitra aty an-danitra aty an-danitra tea derain'andriamanitra petera ariny io anjely mitana boky io ino anjely mitana ny boky ny fiainana raha ao anatin'iny anaranao dia makany an-danitra ianao. andraso aloha dia ahoana raha tsy voasoratra ny anarako ianao bota rehefa tsy ao anatin'ino anaranao dia makany amin'ny elo ianao. elo way petera ao anatin'ny boky izy oveny anarako ahoana andraso aloha dia anjely zaho mipetera izy mibota voasoratra anatin'ny boky ny fiainana io ve ny anarako kosa vaoka miaraka tonga teto zay androany miaraka zay finamana tsy mifakafoy zany mihitsy ao anatiny nianarako hoe lasa makany an-danitra alleluia rery zany zao anaty fiandrian'izay ndao azy ory anjely bota no anarako bota zay fotsiny bota zay fotsiny mba jere hoe raha ao anatin'ny boky iny anarako asa mijery any aloha any ary amin'ny farany ery jereny ao amban'le soratra hoe voaniditra voaingana any amin'ny farany any mihitsy any misy azy voasoratra ao ny anarako tafiditra ihany ah ho any an-danitra koa tanao io le jesosy kio tsara be ty an-danitra ty tandremo sosonga ty nareo a tsara koa sary malala le ny raha tsika ro mijery magazet lehibe zany zangany mba ho tiany dada le akanjo mitinyneno ah iny malala jinka tsy midada dolo ange niny nanaovanao e ingany tena tia be mihitsy nareo sy dada sady tiako koa sary miaraka miangonamiko zao nareo dia sahy be a fantatro ni zany malala rehefa nilazaiko anao e fa zao a zany tena be raraha be dia ny saboty any fianakaviany ary lahady any mba mikarakara ny tenako malala zao a amin'ny manaraka raha misy zavatra miavaka any am-piangonana any dia lazao afa miaraka aminao a raikitra marina tandreo maana zao tsy mandeha akory amin'ny manaraka nao a
tsaratsara be tabe. Lanitra. Lanitra zany tika. Zangany fa misy zany lanitra zany. Arina io boky tazominy andeha ety an-danitra Io ilay boky ny fiainana lazain'ny pastera. Dia ao anatin'ny boky daholo ny anaran'olona rehetra nandray an Jesosy. boky ny fiainana. Zanga malala ninina momba an'izany boky ny fiainana zany. Tsy mariny zao ka. Tsy malala ninina momba an'izany boky ny fiainana zany. Zanga malala fa zany Jesosy 4 taona lasa zany dia mbola mifandray amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao. Mampatahotra koa meka. Mandrina ho Lazao azy moa fa zanga ireny tsara. Lazao azy. Lazao azy ireny. Za moa tondra anao tany amin'ny sekoly lahady. Netiko foana anao. Tsy mba mijanona mihitsy navelako mijanona. Dia zanga arany naraka anao any ahy. Nanina zany tsy nyenonao. Nanina zany tsy nanaraka anao. Oravela tsy maintsy ao anatin'ny boky ny fiainanao ny naraka. Zay olona tsara. Manampy ny kilemaina. Lasa soratra azoko natety nataoko. Azafady ahy. Inona no ataoko? Azafady naraka. Zanako kely angety. Ataonareo olona mampisalaka amin'ny zanako ny.
heka